Fantatro hoe betsaka ny olona mitovy amiko hoe amin'ny voalohany vao mianatra teny pirenena anankiray dia tena somary sahirana manaraka ny tena zavatra tenenin'ilay olona tompon-teny rehefa izy ilay miteny haingana be iny. Ohatra anankiray ny amin'ny teny anglisy, fa tsy voatery amin'ny teny anglisy fa inoako hoe tsika rehetra vao mianatra teny tsy antsika dia manana an'izay foana hoe inona ary izany teneny izany satria indraindray izy haingana be. Entiko anampiny anareo izay mitovy amina taloha ty orona tsara androany ty izarako fikafika sy fombafomba ahafahantsika mahazo tsikelikely an'ireny olona miteny haingana be ireny rehefa miteny anglisy. Alohan'ilay fizarana fikafika voalohany anefa dia faly foana manasa anareo anaraka ny Chaine Youtube ako na ny page Voice for Change ho anareo izay te hahazo fizarana isan-kerinandro. Isan'andro dia manao fizarana eto amin'ny tambazotra sosialiko na eto amin'ny Facebook ny Voice for Change na ao amin'ny YouTube ako manokana izay zavatra tsapako hoe nanampy ato amin'ny fiainana ka nahasoa ato izaraiko. Dia azo tazoma ho anao ireny ilay satria fantatro hoe betsaka ny malagasy mitovy amintsika mba te hiara-hianatra anglisy, te ahay anglisy mitovy amintsika ihany koa. Salamary, the net yani miaraka Gael. De amzao Miss video vovo makaskani. How exactly am I supposed to be understanding what native speakers are speaking? Because they speak so fast, so I'm not really understanding what they're saying. So do you all have any tips and tricks on how to learn to understand what they're saying? Because I really can't understand what they're saying. So Gael, can you please help us? We got you. Tsoriko marina fa za manokana mila akipiko mihitsy io masoko io tena hoe mifantoka manokana mihitsy rehefa sendra ny olona taloha hoe olona miteny haingana be mitovy amin'ny linety ireny satria tiako azo ny zavatra resahany. Zavatra nanampy manokana amin'ny fahaizako mihaino tsara ireny olona miteny haingana be ireny no zavatra hozaraiko anareo. Ao anatin'izay zavatra anankiray tsara fantaran'izay ty zavatra anankiray ty hoe fantaro fa tsy hitovy amin'ny mpampianatra teny anglisy nareo ny fomba fiteresaky ny olona rehefa tena any amin'ny fiainana andavanandro. Io koa mbola miankina amina hoe fiainana andavanandro aiza izy. Raha ohatra izy any amina toerana ohatra hoe any anatin'ny toeram-piasana, mety hoe any anatina adina am-bava na hoe entretien d'embauche ohatra, hafa mety ho fomba firesany sy izy rehefa miresaka amin'ny namany ohatra. Rehefa miresaka amin'ny namany izy dia misy an'izay mientanentana, miainga daholo ny fihetsem-po, efa te hitantarany zao dia haingana lavitra kokoa noho ny rehefa hoe miresaka anatin'ny sehatra professionnel ohatra. Satria anaty professionnel izy na ny voambolana ampiasainy ary dia indray voambolana hafa tsy ho ampiasainy mihitsy rehefa miresaka amin'ny namany izy. Tsara ho fantatritsika rehetrarehetra mianatra ny teny anglisy ihany koa na mianatra teny pirenena hafa ankoatra ny teny anglisy hoe tsy mitovy daholo ny accent an'ilay olona miteny anglisy, misy karazany. Tsy voatery hoe accent americain dia izay dia mitovy daholo fa misy karazany ihany koa io. Misy ohatra ny hoe olona mainty hoditra rehefa miteny anglisy dia mitovitovy amin'izao ny fomba firesany. Misy ihany koa hoe rehefa olona avy any atsimon'ny Amerika avy any ambany any dia ohatran'izao ny fomba firesany karazany be dia be. Misy horonan tsara anankiray ao aorianao tena natokantsika ifampiresahana sy hiresahana hizarana momba izay accent izay fa fantaro aloha hoe tsy voatery mitovy izy rehetrarehetra. Ankoatran'izay ihany koa dia tsara ho fantatritsika rehetrarehetra fa na ry zareo samy amerikana ary indraindray tsy mifankahazo resaka ihany koa rehefa miteny ilay olona anankiray. Izany hoe aza kivy izany raha ohatra hoe tsy azonao ny zavatra resahan'ilay olona satria tsika voalohany indrindra dia malagasy tsika ary miezaka mianatra teny pirenena ankoatrany antsika. Tokony hoe tsy manamelo tena izany ianao, tsy tokony se culpabiliser be na kivikivy eo raha ohatra misy sendra tsy azonao ilay tenenin'ilay olona. Izay aloha ataovy toe-tsaina entinao miaina an'ilay izy. Sometimes when native English speakers are speaking, we sometimes tend to chop up our words or to combine them together, such as the words would you, which you can clearly hear the distinction that there are two words being said instead of saying would ya, would you, should ya, could you, could ya. Ho an'izay nahazo ny zavatra ny teny linety teo dia efa voarainareo izany ny hafatra fa mitodika manokana ho an'izay mety tsy dia tena nahazo tsara zato isan-jato ny zavatra nizarainy teo. Anisan'ny nizarainy teo hoe ny olona anankiray, ny olona tompon-teny rehefa miresaka dia matetika izy manatelina teny mety hoe litery io, mety hoe teny mihitsy ny voately, mety hoe lasa mitambatra teny anankiroa, lasa mitambatra telo, lasa mitambatra ohatrany hoe ray ny fandrenesantsika anazy amin'ny sofintsika. Ohatra ny teneniny hoe would you na hoe should you na hoe could you na hoe is he cute but goes be veizia. Nefa rehefa tena hoe tonga amin'ny tena fiainana andavanandro rehefa tena mare an'zareo miresaka tsy izy izy fa voateliny. Would you, would ya, should you, is
he cute. Lasa hoe izy cute. Dinner's ready. Wait a minute. Could you wash your hands? You already know COVID is a thing, right? Could you wash your hands? Mitovy amin'ny teny malagasy ihany io, tsika rehefa mifampiresaka amintsika tsisy hitenjana mihitsy hoe manao ahoana aky indry, fa ohatsika hoe manao ahoana aky indry a. Tsika koa matetika dia miteny hoe tsisy, nefa ny tena izy dia hoe tsy misy. Tsy miteny tsika hoe amin'ny iray latsaka fahefany izao, fa ohatsika hoe amin'ny iray latsaka fahefany izao. Torohevitra isan'ny nanampy be anahy tao anatin'ny fiatrehana ity zavatra anankiray ity reto dia ny hoe ny sofina mila zarina contexte na karazana zavatra be dia be. Mila ampiainona zavatra karazana be dia be zany izy. Ohatra hoe fiainana andavanandro rehefa any an-tsena, ohatra ny ahoana ny olona rehefa any an-tsena, ohatra ny ahoana ny olona rehefa any amin'ny fitsarana ohatra, ohatra ny ahoana indray kosa zareo rehefa any amin'ny fisakafoanana, toerana mpisakafoana ohatra ny amin'ny restaurant, ohatra ny ahoana zareo rehefa mamandrika toerana anankiray, mamandrika efitrano any amin'ireny trano fivahinianana ireny na andehanao réservation na hôtel ohatra. Karazana zavatra be dia be. Ohatra ny ahoana na ahafahantsika mampiaino ny sofintsika karazana zavatra be dia be. Tsotra be ilay izy zavatra audio na zavatra inona na zavatra jerena sy inona avy hatrany atao miditra ao anatin'ny sofinao. Torohevitra teneniko foana nefa dia izao hoe ataovy zavatra ankafizinao aloha ilay ianarana sy inona, fa aza terena hoe andeha hihaino BBC na andeha hihaino VOA satria izay ono no fomba ahafahana mihaino sy manatsara ny teny anglisy. Mety hevitra tsara izay fa raha ohatra zavatra tsy tianao ilay izy dia mora kivy ianao, mora monamonaina kamo be dia lasa tsy manohy. Nefa ny tanjontsika hoe manohy an'ilay fianarana mba hiatsara hatrany. Ny torohevitra izany dia averiko tenena foana ihany hoe ataovy zavatra tena tianao ilay izy. Aza dino ny mahainao anao, ny mahazana ohatra izao dia hoe izaho olona tia manao sakafo, tia misakafo dia ny zavatra arahako izany ohatra hoe mijery top chef, ohatra mijery master chef amin'ny teny anglisy avy hatrany ohatra. Na koa hoe olona mankafy manokana momba ny deux roues ianao, tena mankafy bisikileta, mankafy manokana resaka moto dia ireny zavatra ireny jerena avy hatrany. Mihaino podcast mijereva ohatra horonan-tsary mizara manokana momba ny zavatra anankiray tianao iny satria mahatsara an'izay mantsy dia ao anatin'iny ianao voambolana tena fampiasan'zareo amin'ny andavanandro no ampiasaina. Rehefa zatra mihaino ireny karazana zavatra be dia be ireny amina contexte karazana be dia be ny sofinareo dia minoana fa mihazatra tsikelikely ary aza manamelo tena aza kivy mialoha satria tsy mandeha eo no eo io zavatra io, tsy hoe baguette magique comme d'un coup de baguette magique ito dia hoe napitsoninareo dia efa tena hoe tsara be ny fiainonareo, azonareo daholo ilay film rehetrarehetra tsy azonareo taloha, azonareo daholo ilay série rehetrarehetra tsy azonareo taloha. Tsy izay ilay izy fa tena hoe fizarana ny sofina, fanazarana ny sofina tsikelikely. Reto zavatra reto ararotina rehefa mijery ireny horonan-tsary ireny nareo na mihaino podcast ohatra na ohatra mihaino hira. Misy zavatra miverimberina ao anatin'ireny zavatra ireny, mety hoe tsy ampozinao inconsciemment ianao, mety tsy mieritreritra hoe andeha hianatra grammaire fa tellement ilay izy miverimberina rehefa tena hoe zatra ianao mijery karazana film foana dia miverimberina ao anatin'ny sofinao ilay izy enregistreny adohanao lasa hainao azy ilay satria miverimberina ao anatin'ireny zavatra ireny satria tena fiteninjareo amin'ny andavanandrom-piainanjareo. Ohatra ny rehetrarehetra ihany hoe mila pratika ny zavatra rehetrarehetra arak'ilay zavatra nizaraiko aminareo tamin'ny horonan-tsary tamin'ny herinandro mila micentraintsika, mila fizarana dia fizarana tsikelikely ny tanjony. Aza maniry tena hoe andeha hijery tena to dia hoe série rehetrarehetra ho jereko amin'ny teny anglais androany ohatra. Mety kivy ianao raha ohatra hoe tsisy azonao ilay izy fa mety fomba azonao anaovana anazy dia mety hoe zavatra efa hitanao tany aloha tamin'ny teny frantsay ohatra jerena, averina jerena satria efa azoazonao ilay contexte, efa hainao ilay tantara dia amin'izay ianao tsy misennuyé be koa mijery an'izy zavatra vaovao be no jereko ranoray amin'ny teny anglisy. Azonao atao koa nefa izay tsy tsisy hoe diso tsy diso eto, azonao atao tsara koa hoe to dia jerena amin'ny teny anglisy ilay izy fa ambony kokoa ny riska hoe mampakivy anao sy mampaleo anao raha ohatra hoe ilay lava be jerenao amin'ny teny anglisy daholo. Mety fika anankiray azo anaovana anazy koa dia raha ohatra ka tsy te hijery an'ilay izy lava be ianao amin'ny teny anglisy azonao asiana sous-titre eo ambany aloha. Rehefa mihaino ireny zavatra ireny nareo, mihaino podcast ohatra na mihaino hira na ohatra ataoko hoe mihaino horonan-tsary sady mijery moa izany no mihaino zavatra teneny amin'ilay horonan-tsary dia ilay zavatra reto tadidio foana. Lantom-peo ny voambolana ampiasain'ilay olona, ny tsindrim-peo na ny accent, ireny zavatra ireny enoy manokana mihitsy, asio attention manokana
am'ireny zavatra ireny rehefa mihaino an'ilay izy ianao. Azo atao mampalaza-dala be eo lasa ohatran'ny mampisy stress be hoe le ty andeha hijery film ve raha de andeha hihaino intonation an'olana de ho ataoko andeha hihaino voambolana fa ataovy ohatran'ny hoe fun ilay izy raha ohatran'ny hoe manalazy foana ihany ao anatin'ilay izy tsy voatery araka ilay nitaniko teo tsy voatery hoe izy rehetra no anaovanao an'izay fa mety hoe ampahany amin'ilay izy fotsiny ihany fa ny mahatsara an'izay mantsy ny zavatra renao avy eo no lasa enregistrenao ato anaty lohanao ato ary lasa avoakanao amin'ny vavanao avy eo. Ohatran'ny ankizy kely rehetrarehetra ihany tsy nisy olona nampianatra ny ankizy anopa zany hoe androany tsika hianatra an'izao opa anankiray izao tsisy an'izany fa izay toerana misy azy ny environnement hiainana na mety hoe toerana hipetrahany no be opa vararaka ohatra lasa naturel aminy avy eo le opa vararaka satria enregistré ato anatin'ny adohany ato de ohatran'izay ihany koa le teny mila fizarana enohy foana le izy enohy foana lasa enregistrenao ato le izy avy eo de lasa mora kokoa ny amoahanao anazy sy azonao azy. Ankoatran'izay ihany koa de misy ny ataontsika hoe phrasal verbs tony zao karazana ohatra hitantsika be dia be amin'ny hira feno areny zavatra ireny. Tsara ho fantatritsika rehetrarehetra ihany koa hoe ny olona tompon-teny na ny amerikana zany no ohatra raisitsika androany de tena hoe mampiasa ny tony zavatra tony be dia be. Tsy haiko nanareo rehefa nahita an'ireny anatin'ny tononkira tena hoe miresaka amina olona tompon-teny ho anareo izay efa sendra resaka tamina olona tompon-teny mampiasa an'ireny foana zareo. Ny anara reny de phrasal verbs zany hoe verba le izy matoa teny miaraka amin'ny tony karazalazana zavatra tony. Afaka manao horonan-tsary manokana antsika mikasika ireny zavatra ireny any aoriana any fa androany aloha de tiako ho fantatrareo fotsiny hoe zavatra isan'ny fampiasan'ny olona tena tompon-teny na ny amerikana ireny zavatra ireny ary antoky ny fahazontsika ny zavatra resahan zareo na tsy ny fahazontsika ireny karazana verba ireny na karazana matoa teny ireny dikan'izany mila zany tsika mizatra mila mahay bebe kokoa ireny karazana phrasal verbs ireny atria zareo rehefa miteny tsy vitany hoe miteny hiaingana fa miteny hiaingana ireny zavatra ireny. Tsara fantatritsika rehetrarehetra ihany koa hoe tsy olana amin'ilay olona tompon-teny mihitsy raha ohatra mitsotra azy ianao rehefa ohatra hoe tsy azonao zavatra resahany raha ohatra hoe anatin'ny fifampiresahana conversation io fa tsy hoe film mantsy tsy azonao tenenina ilay olona fa amin'ny fifampiresahana tena mivantana ohatran'izao tsy olana amin'ny zareo mihitsy no miteny hoe afaka mba miteny moramora ve azafady fa za mbola vao mianatra teny anglisy de tsy azoko ny teneninao ohatran'izao fomba azonao hitenenana izay amin'ny teny anglisy. Would you speak more slowly? Mirahasoa antsika rehetrarehetra nanaraka ny horonan-tsary androany faly be foana za mizara aminareo izay zavatra kely haiko de mino fa mba ny zavatra kely azonao na de ray fotsiny ary zareo amin'ny namana satria tsy natao antsika rery ny fahaizana teny anglisy fa natao hozaraina anasoavana malagasy mitovy amintsika rehetrarehetra. Bye bye.